Najibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ambony tany olona vao marina fa mitondra ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara tamin'ity farany taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity raha ampitahana ny tasitra nivoaka tamin'ireo roa volana farany. Ny volana Desambra roapolo sy roa arivo tsy mihoatra ny 200 ireo olona tao anatin'ny herinandro. Raha toa ka mahatratra hatrany amin'ny 500 sy arivo izany tamin'ity taona ity. Ny farany androany ny fiadiana izay tombon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja golf. Hitantaratra tamin'ity andiany ity ny fivoaran'ny taranja golf eto Madagasikara ho ny mpikarakara ary nonona fa androso hatrany izany. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny fianaky ny vanaretina Covid-19 any Frantsa amin'izao fotoana izao. Nandray fanapa-kevitra avy hatrany ny gouvernemanta any an-toerana mandrara ny famoriana olona mandritra ny fetan'ny farany taona. Nandidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompolasy tombogoafy taona vaovao tamin'ny École TV Kaminasinoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia ambony tany olona vao marina fa mitondra ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara tamin'ity farany taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity raha ampitahana ny tasitra nivoaka tamin'ireo roa volana farany. Ny volana Desambra roapolo sy roa arivo tsy mihoatra ny 200 ireo olona tratran'izay valinaretina izay tao anatin'ny herinandro raha toa ka mahatratra hatrany amin'ny 500 sy arivo izany tamin'ity taona ity. Ny alarana efsa. Omafy ny andiany fahatelo amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny tany olona vao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 tamin'ny volana Novambra sy Desambra roapolo sy roa arivo sy raiky amby roapolo sy roa arivo no jerena. Ny volana Novambra sy Desambra efa isan-kerinandro no nanao ny tatitra mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Ny fahasivy amby folo Novambra roapolo sy roa arivo hatramin'ny fahatelo Desambra roapolo sy roa arivo araka ny antotanisa azo avy amin'ny ivitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 olona efatra no namonainy miisa 2.3 ireo olona vao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 nanomboka ny fahaefatra hatramin'ny fahafolo ny volana Desambra roapolo sy roa arivo miisa efatra no fantatra fa namonainy 4.10 no vao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19. Raha tamin'ity taona ity ny fahafito amby roapolo Novambra hatramin'ny fahatelo Desambra raiky amby roapolo sy roa arivo olona 5 no fantatra fa lavo ny valanaretina Covid-19 olona 7 sy 100 no vao marina fa mitondra ny valanaretina. Ny fahaefatra hatramin'ny fahafolo Desambra raiky amby roapolo sy roa arivo hatrany 8 ireo namonainy miisa 4 amby 7 sy 700 ireo vao marina fa mitondra ny valanaretina. Raha ny tatitra omaly tao anatin'ny herinandro olona 9 no namonainy miisa 1.10 sy arivo ny tranga vaovao voatily manerana ny nosy ka ny faritra Analamanga hatrany no anisany ahitana tranga vaovao betsaka indrindra. Raha ireo antotanisa ireo mitombo avy dimoeny arak'izany ny tany olona vao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 nanomboka ny farany ity volana ity raha ampitahana tamin'ny taona roapolo sy roa arivo. Omafy ny andiany fahatelo raha toa ka tsy mitandrina ny rehetra ary tsy mandray fepetra mialoha ny fitondram-panjakana manoloana ny fianaky ny valanaretina. Ny tsirairay no tompony andraikitra voalohany manoloana ny fiakarany ny tany olona vao marina fa mitondra ny valanaretina Covid-19. Ny fanajan'ny rehetra ny fepetra ara-pahasalamana ihany no tsy mampiakatra ny ta ka tsy hidirana amin'ny fioboana indray. Entanina ihany koa ny olom-pirenena manomboka eo amin'ny 12 taona hanao vaksiny fanefitra ny valanaretina Covid-19. Lafim-baovao hafa kosa indray dia antony iray mampanome ny fanondranana harem-pirenena antsokosoko ny tsy mbola fananana tompona raikitra mivantana amin'ny eo anivon'ny ministeran'ny harena kibon-tany ho ny filohan'ny komisiona misahana izany eo anivon'ny anteny miram-pirenena mbola miantona ihany koa ny mahakasika ny code minier Henri Florian. Tsy mbola ahitana mangirana mandrak'androany ny mahakasika ny fahazahoan-dalana hitrandraka harena kibon-tany eto amintsika.
vokatry ny tsy fananana ministra tompona andraikitra mivantana eo anivon'ny ministera ny harena-kibony tany sy ny leloaran-karena stratéjika manome vahana ny fanondrana natsokosoko ny harem-pirenena mifandraika amin'ny harena-kibony tany sy ny leloarano stratéjika ny tsy fisiany ministra tompona andraikitra indrindra fa ny lalàna mifehy ny fitrandrahana raha nanambarany filohan'ny komisiona misahana izany eo anivon'ny atenimera am-pirenena raha tsy teny fotsiny tenako zao mikasika Chrome zao de mbola tsy mandeha maro ny harena-kibony tany nato raha tsy teny koa ny tenako mivolamena ary agnisan'ny matarazoko an'izany tsy fisiany tompona andraikitra voalohany ministra misahana ny harena-kibony tany sy loharano-karena stratéjika zany de midika fa maro ny zavatra mikatso raha tsy teny ny fanondranana raha tsy teny ny fitrandrahana azadiny fa mbola tsy mivoaka permis nefa zany permis zany de mampidi-bola be amin'ny kitapom-bola ampanjakana nefa mbola tsy misovoa izy noho n'iny tsy fisian'ny ministra ny tsy fahafahatsika mankatoa an'izany code minier vaovao zany de ao azadiny koa fa misy redevance minier atsika zay mampidi-bola reny redevance reny raha mikady daholo zany exportation rehetra ohatra amin'ny zavatra misy ohatra amin'izao de mampanahirana zany tsisy vola miditra ny fanjakana nefa azo lazaina hoe secteur array pourvoyeur de devise zany harena-kibony tany zany tsy hita mandrakandroany ihany koa ny toy ny fankankevitra mikasika ilay lalàna ifehy ny fitrandrahana izay nandaniany ireo mpisehatra fotoana maro izay miandrandra ny isiany ministra tompona andraikitra araka izany ireo mpiantsehatra eo amin'ny lafi ny fitrandrahana eto Madagasikara. Mamelona ankohonana maro any amin'ny faritra avaratry ny nosy ny fambolena sy ny fivarotana katy avy any amin'ny commune ambanivohitra Joffreville sy Antsalaka avokoa ny ankamaroan'ireo katy ao Diego Suarez ary mamatsy eraky Madagasikara ihany koa. Henri Florian. Isan'ny vokatra mampalaza anantsaranana ny katy samy mitsakotsako na mihota io ravina maitso io avokoa ny ankamaroan'ireo tovolahy ary misy ihany koa ireo vehivavy no mankafy azy ity. Anisan'ny vokatra be mpankafy sy mampidi-bola no sady mahavelona ny mpamboly sy ny mpivarotra maro ihany koa ity farany. Avy any amin'ny commune ambanivohitra Joffreville sy Antsalaka no tena fiavian'ny katy any an-toerana. Raha ny fanadihadiana natao mahatratra hatrany amin'ny 440 kilao isan'andro no mivoaka avy ao amin'ny commune Joffreville mamatsy anantsaranana, raha 300 kilao isan'andro kosa no mivoaka avy any Antsalaka. Mandritra ny fotoanany maintany no tena malafo ny katy any an-toerana. Raha ariary no efa mahazo izany amin'ny fotoanany asara, tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 kosa ny fehiny amin'ny fotoanany maintany tahaka izao. Raha ho an'ny Joffreville manokana, maro no fianakaviana mivelona amin'ny fambolena katy. Tata farafara somary nahazoazo vagna hely mikasiky ny katy ty. Anazigna tsy zay ndraiky ataoko hoe agny amin'ny 10% zegny, ataoko hoe 10% ny population zegny no mandreka am'zay fa ireo ataoko hoe vitsy fa managna vilaran-tany somary maventiventy ary mampiasa olo maromaro. Ary atsika mivolagna azy io zegny efa isany hoe tsy vitany hoe mampidriky vola amin'ny olo tsiraikiraiky katy fa mampidriky vola koa mikomi satria angalany ristourne zany. De zay mo mangala ristourne aminazy io amin'ny alalan'ireo percepteur anay de fa misy tarify zay kambanany miaraka amin'ny région zegny alemy aminazy io de ataoko hoe isan'andro izy. Isan'andro tsy karaha ataontsika hoe fruit katakata ndraikindraiky misy ny andro ndraiky tsy isa mare fa ny katy tegna misy isan'andro ary zegny mahatonga izy hoe lasa fidiram-bola amin'ny commune koa raha ndraikindraiky. Azo ambara fa mampitombo ny lany ary tsy an'olona tsy manana fotom-pivelomana ny fandraisana katy isan'andro. Amin'ny ankapobeny, manomboka ny tolakandro no manomboka miota ny katy ny mpankafy azy ary samy manana ny andraisany azy avokoa ny tsirairay raha ny fanadihadiana natao. Raha mampinaza minakaty zegny zao azonao zegny azazy ny asaloha be nakany zegny voatery iny magnadosa asaloha ela amin'ny anjaraiky boka enao ka anao azy nidelirany tsisy vola igny tia adodosoagna asaloha ely antegna amizay zay mihina izy zegny anao edy de mijalijaly torimaso avy koa malegnilegny mihinan-kanigny agnaty fanjavaro hoe zegny misy ndraiky fo tsy mihina izy matetiky. Ino mahatonga anao tsy mihina izy matetiky? Fôtiny za zegny malegny mihina loatra zegny za kofa mihina katy mampalegny za mihina izy matetiky zegny asalohanao ka troublé be igny zegny adosa asaloha. Le olo mihina katy aminjay zegny comme raha ataoko za koa mihina katy za tsy be tsisy torimaso ya concentration fa aminakahy amindray tsy mihinan-kanigny. Mampisy angovo za mahasara ny katy. Anao kamo anao manazy ny risque za anao miasa ndraiky karakaraha io. Fantatra ihany koa fa tsy voararany lalàna ny fambolena
ny famarotana ary ny fihinanana katy eto Madagasikara na voasokajy ho isan'ny zava-mahadomelona malefaka aza ity farany. Maro amin'ireo mponina ihany koa no mampiasa azy ity atao fanafody. Kibo igny anao zegny miatakaty asa mihina ataontsika hoe sa 3 grammes na 4 grammes karaha mahafaka rety kibo mihaigny koa izy zegny atao. Raha araka ny tantara mahakasika ity katy ity, fantatra fa tany amin'ny taona 1970 tany Etiopia no nampiasana azy nentina nitsaboana aretina toy ny aretim-bavony sy ny maro samihafa. Niparitaka tany amin'ny firenena maro ny fambolena azy ity taorian'izay. Voalaza fa teo eo amin'ny taona 1790 no nisian'ny katy tany Antsiranana. Farany makarary ny fihinanana azy ity raha tafahoatra loatra araka ny nambaran'ireo mpitsabo. Efa miparitaka ereky Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fihinanana azy raha ny fanadihadiana hatrany. Manamahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity alady alina ity. Tsy izany fa Ramatoa raha kotindrina Virginie zay tale général no lasa Fairworks miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-bavao fahafantarantsika zany orinasa Fairworks zany dia misehatra anatin'ny tontolon'ny fikarakarana hetsika. Fantaniana voalohany apetraka aminao amin'izay amin'izay hoe fikarakarana hetsika zay inona no hetsika zay karakarainareo? Christmas taona moa zany dia hetsika iray izay atao amin'ny canal Olympia Andotapenaka du 21 ka hatramin'ny 24 décembre. Hetsika fitambarana tolotra maro isan-karazany izy io, zany hoe marché de Noël. Ao ihany koa ahitantsika ny père de Noël, mère de Noël izay manao animation maro ho an'ny ankizy kely. Ahitana tour de magie, zany hoe misy magicien ihany koa izy io. Ahitana ihany koa spectacle izay misy intervention na karazana artiste maro isan-karazany fantatra eto Madagasikara. Misy ihany koa accès salle de cinéma ary toerana isakafoanana sy sotrotroana esprit tena fête de Noël zany le izy. Amin'izay fête de Noël zay fantatsika moa amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny hoe miakatra indray ity ny mahakasika ny coronavirus eto Madagasikara indrindra moa eto amin'ny faritra Analamanga. Inona ny fepetra ho raisinareo mahakasika izay? Voalohany indrindra miara-ory amin'ireo fianakaviana Trapahorina ny ekipan'ny Fireworks. Faharoa manarakarak'izany dia noho ny zava-misy rahantsika malala moa zany sy ny fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy ho ahembotra amin'ny fotoana izay mampety azy ny Christmas taona. Usolon'izay dia manome fifaliana sy tsikitsika hatrano amin'ny vahoaka malagasy ny tanjonay ka narosinay ny Olinet izay concert en direct ho ataonay ny 23 décembre amin'ny enina sasany arivo izay hita amin'ny page Fireworks amin'ny Facebook ary ho hitantsika ihany koa amin'ny télévision malagasy. Ary ahoana kosa ny mahakasika ny hoe miara-miasa aminareo amin'izy? Eto zay dia mameno fisaorana sy fankasitrahana trano ho an'ireo sponsorisé nanohananay hatramin'izay ka hatramin'izao i Jilly Beracet, ao ihany koa i Best by Ecoclean ary i Havana sy ireo mpiara-miasa isan-karazany. Ankehitriny nareo vahiny tato anatin'ny sampana fampalalam-bavao tamin'ity androany ity sy nitondra ny tsaro fantatra mahakasika ny hetsika karakarainareo. Zay mahakasika an'iny fa tahaka mazatra anaraka dokavatra isika mialoha dirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. Smartphone vaovao FM Prime sy finday isan-karazany efa misy fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato miampy kado tolotra be dia be eny amin'ny teny mashop rehetra manerana ny nosy fampisarana ny zo malagasy iray raha fety sambatra ho antsika rehetra. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika dia mitony ny fifampiresahana
sy ny fifanarahana amin'ireo firenena vahiny ahafahana manondrana ny vokatra ny asa tanana malagasy amin'izao fotoana izao ny adidin'izay zay tonga atao Andratsilavo. Mivoatra ary mihatsara ny tontolon'ny asa tanana eto Madagasikara amin'izao fotoana na io aza ny olo sedraina amin'ny tontolon'ny varotra noho ny vokadratsy ateraky ny Covid-19 na tsy misy aza ny mpizahatany mitombo isa ny mpanjifa eto an-toerana. Ezaka goavana hatrehina mifanindran-dalana amin'izany ankehitriny ny fandevasana entana makany ivelany. Mbola tsy tena tanteraka amin'ny lafiny maro samihafa ny fandevasana entana vao toerana vitsivitsy zany zay no natao fefa manomboka ary tsy verim-panantenana any amin'izany zay efa manantena hoe itoy amin'ny janvier, février sy mandavataona ny fandevasana entana makany ivelany. Ny mpanjifa eto kosa mety ny zavatra vita malagasy hitantsika fa noho ny najanona ny fampiasana sachet ohatra dia lasa ny vidy sobika sy fitaovana hitondrana tsena ny akamaroan'ny malagasy ary zay no anisany ezaka nangatahako tamin'ny fivorian'ny gouvernemanta sy ny conseil des ministres hoe mba tohizana le fandrarana ny fampiasana sachet satria tsy vitany mahatonga pollution ilay izy ary nefa ny koa mahatonga ny mpanao asa tanana miasa satria iny no vidin'ny mpanjifa hosolon'le sachet. Raha ny fanazavana ivoaka tsy ho ela ny lisitra ireo afaka mamoaka entana any ivelany eo amin'ny vokatra sy ny asa tanana malagasy. Sarotra kosa ny teny hoe zao no quantité voaondrana fa ny andefasana azy aloha no ezahana sy ny alavorary ny asa tanana satria matetika mandefa asa tanantsika nefa tsy voatery ara-potoana na tsika tsy maraka an'le quantité na tsika tsy maraka an'le qualité ka zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ho ezahana daholo ary miangavy ny mpanao asa tanana ihany koa tsy ny akora fototra ihany zay tsy misy mba anampy koa raha manana hevitra izy na sosokevitra ahafahana manatsara zany rehetrarehetra izany. Raha ny vokatra malagasy manokana efa misy ny fifampiresana tany Dubai, Djibouti ary mitoy ny fifampiresana amin'ny Inde sy Seychelles amin'izao fotoana. Ankoatra ny fampiofanana, ezaka atao ampahafantarana ny vokatra ny asa tanana malagasy ny fampiratiana eto an-toerana amin'ny alalan'ireo hetsika maro samihafa. Ankoatra ny asa tanana sy ny haitao, hojerena manokana ihany koa ny sehatry ny voankazo sy ny legioma amainina izay atao antom-pivelomana maharitra eto Madagasikara. Tontolon'ny asa tanana izay hatrany dia manodidina ny 700 ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny asa tanana ao amin'ny village des artisans créateurs eny amin'ny Senam amin'itoy ihany koa mifampifanana ireo tovovavy maniry hisehatra eo anivon'izay asa tanana malagasy izay gaitao Andratsilavo. Manana ny mampiavaka azy ny eto Madagasikara raha ny vokatry ny asa tanana no resahana. Ohatra amin'izany ny vokatry ny tenona na ny tissage, ny rary na ny vannerie, ny korosy na ny crochet, ny amboradara na ny broderie, ny zaitra na ny coupe couture, ny rafitra vy, ouvrage métallique, ny tandroka na ny corne, ny fanodinana akora natoraly, ny fanodinana plastique sy akora sarotra levonina, ho lasa haingo na recyclage sy ny maro hafa. Iray amin'ireo toerana ahitana izany ny eto amin'ny Senam. Ny olona mieritreritra hoe rehefa Senam dia birao zay fa ao ambadiky Senam ao tena be mpanao asa tanana ao ary misy karazana asa tanana maro be amin'ny vidiny mirary ihany koa nefany dia nefa ihany koa afaka mandray ny filana zany ohatra hoe tonga avany ny mpanjifa zany zao mba te hanana zavatra izy anazy manokana dia afaka manatanteraka satria izay maha créateur anazy zany ao ihany izy no manamboatra azy. Ankoatra ny asa famoronana, misy ihany koa ny fampiofanana sy ny fizarana traikefa ataon'ireo mpanao asa tanana, iarana miasa amin'ny fikambanana tsy miankina, mpianatra sy ny maro hafa. Farany teo, ankizy manodidina ny 10 no nahazo fiofanana avy amin'ireo mpianatra ka nomena mari-pahaizana. Ity projet ity zany dia natao hanomezana fahalalana ho an'ireo ankizivavy ahafahany mahazo fahalalana, ahafahany miary rehefa any aorinany. Mariana fa rehefa vita ity formation atao zareo ity dia mbola hisy ny suivi ataonay ahafahany manaraka tsara hoe tena nisy vokany tsara ve ireo zavatra natao zareo. Tsy mila fotoana maharitra tahaka ny fianarana hafa rehetra ny fianarana asa tanana. Tsy mifidy karazan-taona sy karazan'olona ihany koa. Afaka mianatra asa tanana avokoa na vavy na lahy
na antitra na tanora ny fahavononana iotra eo amin'ny fiainana no zava-dehibe. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ny farana Androany izay fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja golf. Hita taratra tamin'ity andian'ity ny fivoaran'ny taranja golf eto Madagasikara hoy ny mpikarakara noho ny saina. C'est Joari Raveloirisson. Araka izany fantatra tamin'ity androany ity ireo tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja golf amin'ny sokajiny avy. Ho an'ny catégorie professionnelle, Raveloirisson Joary avy amin'ny club du Rova no nandrombaka ny larana voalohany, Raifabe Maverick no nanaraka azy teo amin'ny larana faharoa. Teo amin'ny catégorie homme, ireto avy no nandrombaka ny larana voalohany. Ho an'ny première série, Yakasen Bertil Karl, Michel Joanne no teo amin'ny deuxième série, ary Guy Alexandre no nahazo ny larana voalohany teo amin'ny troisième série homme. Teo amin'ny catégorie dame, ireto avy no nandrombaka ny larana voalohany. Ho an'ny première série, Inoyon Monique, Yeri Jumesbin no teo amin'ny deuxième série, ary Kim Eunja no nahazo ny larana voalohany teo amin'ny troisième série dame. Teo amin'ny catégorie super senior mixte, Duport Jean-François no nandrombaka ny larana voalohany. Ho an'ny catégorie junior 1, Ramarola Jonathan no nahazo ny larana voalohany, raha Irakoto Fringa Matteo no loha larana teo amin'ny catégorie junior 2. Teo amin'ny super senior homme, Coleman Brett no nahazo ny larana voalohany, raha Iberot Blondine no mendrika indrindra teo amin'ny senior dame. Fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara izay nahitana taratra ihany koa ny fivoaran'ny taranja golf eto amintsika. Ny ankapobeny moa zany dia tsy maintsy tenenina hoe afa-po tamin'ny organisation fa nafinaritra le izy ary avy eo koa ihany koa moa ny fandoany tsy maintsy zevana dia ny niveau de jeu hita tamin'ny lehilahy fa niady be ny baolina ary na lehilahy na professionnel na vehivavy ary hita tamin'ity taon'ity fa olona vaovao daholo ny nandresy ka ny dikan'izany mbola mitohy ihany zany ny fandrosoany golf amin'izao fotoana izao ka faly dia faly. Tamin'ity taon'ity moa zany 140 nisan'ny joueur total efa BDP moa zany ary ny sindaina tonga tamin'ny androany hoe tsy maintsy nasiana ny éliminatoire ahafahan'ny olona manao finale koa zany mba mahazo dia le tena nihevitra tao aorianany moa zany dia mba hanosika an'izay staff mba hiasa mafy hiakatra eo amin'ny ina moa izy ity amin'ny plan général ahafahan'zareo manao compétition amin'ilay finale na le championnat zany. Nampiavaka ity fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara taona 2024 ity ny fahamaroan'ny loka azon'ireo mpilalao mendrika izay natao ampirisiana azy ireo hikatsaka ny tsaratsara kokoa hatrany. Tontolon'ny rally kosa indray dia Mika Sfafa izay nitondra ny Peugeot 208 T16 R5 no nandrobaka ny rally City Motors 2024 izay fifaninanana farany amin'ity taona ity amin'izay taranja rally izay hiona sainatra. No tanterana tamin'ity farany herinandro ity ny rally City Motors 2021 izay fifaninanana farany ho amin'ity taona ity. I Mika Sfafa nitondra ny Peugeot 208 T16 R5 no nandrobaka ny larana voalohany ary izy ireo ihany koa no tompon-dakan'i Madagasikara. Tamin'ity rally ity moa fanenjika foana izay sy Fred ary nisy ny combat satria matiny amin'ny première journée izy natao aloha dia tsy naintsy ny attaque izay azonany voalohany ary nety ny stratégie satria voalohany premier jour dia androany koa mbola voalohany fa tsy naintsy ny gérer zay satria misy taona izy nanakaiky be anay mihitsy ary tamin'ny attaque dia nisy mivokatra dia nety soma tsara. Saison 2021 moa tsisy taoko hoe tsisy tsara noho iny satria izao vita ny saison voalohany zay champion zay ary faly dia faly ny saison 2022 ndray sur à 100% aloha ny hoe any an-dafy ny saison 2022 anay fa ny amin'ity zay amin'ny heritaona zay eto Madagasikara rehefa manao zay rehefa tsisy rally any an-dafy. I Fred Simika no nanaraka azy teo amin'ny larana faharoa nitondra ny Subaru Impreza N16 R4 izy ireo no vice champion de Mada amin'ity taona 2024 ity.
faly 2 jours fa somary mazamazana enjana be le izy ho an'le fiara sy ho an'le mpitondra fa tamin'ny ankapobeny nafinaritra na dia tojolana maromaro avy zay tamin'ity weekend ty tena marina tamin'ity rally ity zay tsy dia tena nanana gestion loatra satria tsy nanana safidy namely foana zay dia tojolana dia tao anatin'le olana iny zany ny azo atao hoe migérer zay fa rehefa en forme ny tômobile dia mamely foana zay akoatrany androany après midi zay maty ny boatinay tsy miditra intsony ny 5e sy ny 3e saison 2021 nafinaritra somary elaela vao zatra tamin'le fiara dia nampalay dommage ihany koa hoe tsy tia fiara ty fa dia voalohany fa mahafinaritra prise en main iny saison iny dia amin'ny heritaona manao tsaratsara kokoa. Faniry sy ny anjara no teo amin'ny larana fahatelo nitondra ny Peugeot 206 M12. Ankoatr'ireo teo amin'ny sokajy de roue motrice Yves Maurice no tompon-dakany Madagasikara. Ivadika maresaka iraisam-pirenena isika dia manoloana ny fianaka ny vanaretina Covid-19 ao Frantsa amin'izao fotoana izao. Nadray fepetra avy hatrany gouvernement any an-toerana mandrara ny famorina olona amin'ny fetin'ny afara amin'ny taona fanadina. Toy izao ny lanonana natao Paris ny faran'ny taona 2024 tamin'ity taona ity sy ety tamin'ny taona lasa tsy misy ny fety tao Paris ary nofoanana avokoa ireo fety rehetra. Manoloana ny fepetra izay noraisina, misy amin'ireo mponina no tsy manak' izany, ao kosa ireo milaza fa ilaina ny fandraisana fepetra toy izao manoloana ny toedrarà. Ho an'ireo mpikarakara lanonana fa tsy antoka lehibe ny fanafoanana ireo fiety amin'ny faran'ny taona, tao ireo izay efa nanao fifanarahana mitetina 10,000 euro izay nijanona akafa tsy antoka 500,000 no fa tsy antoka amin'ity taona ity. Ho an'ireo mpandray lanonana tamin'ity volana ity 7 ireo famandrea-toerana nofoanana, toy izany koa ho an'ireo toerana fisakafoanana. Amin'ny faran'ny taona tsy maintsy nandray fepetra ireo toeram-pisakafoanana mba ahafahana misokatra amin'ny andron'ny fety. Manoloana ny toedrarà any Frantsa manao antsoavy ho an'ny gouvernemanta amin'ireo commune hanafoana ny fety amin'ny faran'ny taona. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao amin'ity androany tengatrano nararaka izany soava tsara atao tompoko. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.